sain'ny vonona ny vorona anankiray eo ambony volana tany izay misy rano ilaina tamin'ny rano mandeha. Ary ilaina ny vorona velona sy ny azo izay dera sy ny zaka. Ary ny soa dia atsopony ireo amin'ny vorona velona eo amin'ny rano vorona izay vonoana teo ambany rano ilaina tamin'ny rano mandeha. Dia rehefa fazany impitra eo diovina ho afaka amin'ny apokana ka ataony hoe madio ary nefa ny vorona velona. Ary ilay diovina dia anasany fitafiana sy anaraka ny vorondohany rehetra aranga amin'ny rano ka adio izy. Ary rehefa afaka izany dia ankeo atoby izy kanefa etoeto ivelan'ny lainy avotoana. Ary amin'ny andro fahafito dia anaraka ny vorona rehetra izy, na ny vorondohany, na ny sonony, na ny manjamasony. Ny vorona rehetra ho alatana avokoa ary anasany fitafiana izy sady andro amin'ny rano dia adio izy. Luka Fatini dia fambefolo ka hatramin'ny 20. Ary atao tanàna anankiray Jesosy indro misy lehilahy entiny apokana. Ary nahita azy io dia niakohaka ka taraina taminy hoe tompoko raha mety ianao dia mahay manadio ahy. Ary Jesosy nanindry sy ny tanana dia nanendry azy ka nanao hoe mety aho madio ianao. Ary ny apokana niala tamin'ny anaraka amin'izay. Ary Jesosy andrara azy sy lazalaza amin'ny olona na dia olo azy fa mandeha ho izy misehoa amin'ny sorony ka manantena ny fahadiovananao araka nandidiny Mosesy ho vavolombelona amin'ireo. Fa maika ny lehibe kokoa milaza dia niangona ny vahoaka betsaka ianazy sy hositrany amin'ny rehetra. Ary niala teo izy dia nitoetra tany nefitra ka nivavaka endre manao ahoana ny fitiavana nasehony iray ho atsika dia niantsony antsika hoe zanak'Andriamanitra sady izany tokoa isika. Koa noho izany dia tsy mahalala antsika izao tontolo izao satria tsy nalala ary izy ry malala ankehitriny azy dia zanak'Andriamanitra isika nefa tsy mbola naseho izay toetsika raha izay. Fantatsika fa raha iseho izy dia ho tahaka azy isika. Fa ho hitatsika izy dia izay tena endriny tokoa. Ary izay rehetra nanan'izany fanantenana ny olona izany dia nanadio ny tenany mba hadio tahaka azy. Izay rehetra nanota dia nandika ny lalàna, fa nota dia fandikanana ny lalàna. Ary fantatreo fa izy no naseho hanaikitra ny ody ary tsy mba misy ody ao aminy. Izay rehetra mitoetra ao aminy dia tsy manota. Izay rehetra manota dia tsy mahita na mahalala azy. Ray masina
amin'izao an'izao. Fantatsika riavana ny zavatra mitranga teo amin'ny fiainantsika. Tato ato zay indrindra fa tsika teto Madagasikara zany fa nantany velany koa dia mitovitovy amintsika. Fa maro karazana zavatra sarotra sy manahirana zay mitambezatra tamintsika. Satria ny amin'ireny ny tonga drano, ny fiotsahan'ny tany, ny faharavana fananana maro be tena nampitonga takaitra ary mampandiny filentsika zany rehetrarehetra zany. Fa mbola mazava koa ny teny tsabo teo fa amin'izao vanim-potoana iainantsika izao dia mbola eto amintsika soamantsara mihitsy ny valana entina Covid-19. Ary raha mandeha ianao zao any amin'ireny manakaiky amin'ireny toeram-pitsaboana maro samihafa ireny dia mahatsikaritra fa feno karazan'olona maro be milahatra ho any amin'ireny toeram-pitsaboana ireny. Izay toeram-pitsaboana lehanao dia misy milahatra daholo. Eny ankamaroan'izy ireny ao ny tratran'ny hazo mahery, ao ny tratran'ny valana aretina Covid-19. Dia maro be ny karazana aretina avana. Dia mahavelo-panontaniana maro tokoa hoe fa ahoana mariny ty aretina ty? Avy aiza mariny ty aretina maro antsika olombelona ty ilalantsika Malagasy? So dia marina ny lazain'ny ambako avany tanàna zay hoe dia nisy niakana teny monte dia namafy aretina tele-rivotra dia milatsaka amintsika sy fantatra ntsony. Fa dia tena vary ve fanamola velona hoe inona no tokony atao amin'ity aretina ty? Fa vary ve ny aretina sa namana? Dia garakapa ianao amin'izany fanontaniana zany hoe fa vary ve sa namana ny aretina? Dia tsy fantatra ntsony any. Fa ny mona maro dia tena mopera manao hoe azavoany any zany. Anio riavana amin'izao anio zao. Dia isika mba hiezaka anakatra dia misototsopony ihany azy amin'ny fiheverana kristianina momba ny aretina. Fiheverana kristianina hoe tsy fiheverana jiosy, tsy fiheverana grika, fa fiheverana kristianina momba ny aretina sy ny tontolon'ny aretina. Zany no mijerentsika anio raha teo dia alahady tonana mavaka niezaka atao mitsaboana ny marary-lototra ato anatin'ny sary ny fijekeny. Dia mifandraika amin'izay mihitsy. Rehefa mampetaka amin'ny fahataina ny fiarahamonina eny, manao inona aloha? Dia izao foana ny fambehtena. Izao marary, ianao marary, isika marary, samy marary daholo. Fa misy marary mahafantatra hoe marary, fa betsaka amin'ny marary fa tsy mahafantatra hoe marary. Dia ahoana marina amin'ity aretina ity? Raha ny fiheverana kristianina riana dia marobe izay heverina momba ny aretina. Ampahany areny ihany no isariako ny sainao ty arety. Ny voalohany dia zao, ny aretina dia loza amin'natana amin'ny kristianina. Ny aretina dia loza amin'natana amin'izay kristianina. Tsika Malagasy koa dia miteny azy amin'ny tora-bato avy any an-danitra. Ka rehefa misy tora-bato avy any an-danitra latsaka ty ambony tany dia tonga amin'ny teniny taminy hoe Jéhovah ilainao ny tohiny. Dia izay ny fiheverana kristianina voalohany tahaka izany hoe loza sy atana tahaka ny cyclone, tahaka ny fipoahana volcan, tahaka ny horontany maro samihafa ireny. Dia tahaka izany koa ny aretina. Mety maro zay ambarany olona hoe kasatina namono zao hoe kasatina ohatran'izao hoe satria zao fa kristianina voatora be mihitsy. Tahaka ny loza rehetra, tahaka ny atamo rehetra, ny aretina. Amresaka aretina moa tsika eto Madagasikara dia maro ny atao hoe loza amin'natamo amin'ny aretina eto Madagasikara. Itsika loatra ny fisian'ny peste. Taloha moa zany fa mbola misy ny abokana, ny ady alcoolomility, ny tuberculose, ny sida, ary mamelintsika amin'izao vanim-potoana zao ny valana aretina Covid-19. Reny rehetrarehetra dia loza sy atana izay tsy hitanao izay alana azy fa rehefa tratrana ianao dia tratrana ianao. Rehefa mbola tsy tratrana ianao dia misaorana an'ilay lanitra. Fa dia tena manatin'ny loza sy atana ireny tamin'ny atao misoratra masina riana dia voambarao fa marobe koa loza sy atana
no ny aretina nokajikajy kely ato amin'ny testamenta taloha ampokana ny resahana zay miraisina taloha zay tamiko tamin'izany fotoanandro zany akany mazotsika am'izao fotoana zao coronavirus atazo mahery tamin'izany fotoana zany ny ampokana ato amin'ny testamenta taloha dia mivelona iny teo dimapolo ny resaka mbazany atao hoe ampokana zany tena nisany tena loza mety amin'izany fotoana zany zany hoe boka tena loza zany atsitsy zay alana atao amin'ny testamenta vaovao dia mivelona ndraiky ambinipolo ny resaka mba ny ampokana amin'ny tanàna voalohany ny faharoa dia ny ajambana resahany ny ajambana voateraka aloha tonga anao dia jamba ato amin'ny testamenta taloha valo amroapolo fiverenany teny hoe jambana hoe ajambana ato amin'ny testamenta vaovao miverina iny valo amefapolo ny resaka ajambana manarakaraka ny ajambana dia ny mona ihany ko sy ny marinina ato amin'ny testamenta taloha ndimy folo ny mona sy marinina ato amin'ny testamenta vaovao miveriny ndraiky ambin'ny folo izy ary ny lalana faefatra indrindra fa tamin'ny amin'i Jesosy Kristy dia ny paralysisy izany hoe tsy afaka mihetsika ny vatanao ray manontolo anentanao anatin'ny vatanao miveriny ndraiky ambin'ny folo zany rehetrarehetra na dia manambara fa hatramin'izay ka hatramin'izao ka ho mandrak'izay dia misy mandrakariva ny aretina ary tsy voatery hoe inona na inona ny aretina fa loza amina tahaka ny loza rehetrarehetra ihany fa ny afantsika kristiana anatin'ny rehetrarehetra eny izao hoe mivava mandrakariva ka azany tsara mifampivavava ny anjaratsika kristiana anatin'ny rehetrarehetra eny dia manatanteraka ny tenin'Andriamanitra hoe fantaro ny zavatra rehetra fantaro ny amin'ireny aretina ireny ahoana ny fomba fifondrana ahoana ny fomba azahoana azy rehefa fantatrao dia raiso ny andraikitrao aza donina iavana faitsika kristiana ndraiky mora voavitaka hoe mavaka dia amena ny vita fa tena fandrika amintsika zany raha tsy arahantsika fandraisana ndraiky iny ny andraikitrao anatona mpitsapa anao ny fitsaboana fa irindra mitandrena satria tosoa zay nitokera tao fa mahazavatsara mihitsy eo anatrerena rehetra loza mitatao reny atambo rehetrarehetra reny dia fantara iaretina sy ny manodidina azy dia raiso ny andraikitrao fa kristiana ianao kristiana antsika ao anatin'ireny loza sy atao maro samihafa reny na tsy voatery aretina fa zavatra mitranapiatsika kehitriny tondradrano fitsahany tany faravana fanahy dia tena fotoana mihitsy zao anemontsika ny lahy kristiana antsika tsara mifampivavaka fa mila fanaisana andraikitra sao tena zava-dehibe anatyrahantsika tenin Jesosy hoe marary dia mivangina eny dia tena fotoana tokoa zao ihany ifamangitsika fa misy moa ny marary azo vangina eny eo misy ny marary azo vangina amin'ny tambazotram-piarahamonina fa misy ny marary azo vangina ihany fa afaka fotoana hoenan'izany fa ny zava-dehibe dia azadony fa manana ady manandraiky tsy maha kristiana antsika mifamangy mifampahely mifampijery ao anatin'ireny zava-tsarotra eny tamin'nyterinantoriana dia somary miazakazaka kely mifambaram-potoana satria tao anatin'ny herinandro fahoina olona satria olona marary efatra no vangina ary olona rahafanana telo no tsy dina sy nampaherezaka tsika amin'izany fa na zavatra iaintsika amin'izao fotoana zao fa matoana mbola velona ny ary zany maha kristiana na dia tatera mifantoana mila mifampahetsy mila manana fonena tahaka ny Jesosy tsika ka tsy nipetraka tany amin'ny toeram-boninahitry ny tompo fa nenina teto tany fa toy izao tiavan'Andriamanitra amin'izao tontolo izao nomeny zany aminay tokoa mba tsy ho very zay rehetra azy tian'Andriamanitra tsy ho very ny amin'ny loza sy atamo zay mitady aminao ka tian'Andriamanitra ianao dia novangina sy nampahirezana za so atao ihany dia men'Andriamanitra atiky mba hifampahely hifampivavaka hifanatony sy fanampy mazava ny azo soavy zay natao tamintsika tao anatin'ny filazangarana fa izao mihitsy mila sy fotoana ilana ny fanampiana sy ny fanaonao dia mety tena anaovany karena zay toriako sanginany zay toriako zao samy sahirana bola zay fa tsarovy nataon'ny fiangonana tany Makedonia
fa tao anatin'ny fahaseranana, tao anatin'ny fahatrany, tao anatin'ny tsy fanana mihitsy lafo izy ho an'ny mpinosika raha vavaka tany Jerosalema. Ary nampaterahana izany dia vao tena nampitombo ny tsikony, nampitombo ny fitiavana tao anatin'izany dia fotoana rozareo ijereny tompo ao anatin'izao fotoa tsara zao dia hifanampy, dia hifampivavaka, dia hifaroantsika indrindra ao anatin'izao vanim-potoana sarotra izao. Raisina miaitrao amin'ny vavaham-mandrakariva ka azany tsaratra. Fa ny vera kristianina faharoa ihany no aneretina dia izao. Ny aretina dia fizahan-toetra. Ny aretina dia fizahan-toetra. Fomba fijery ny Jesosy dia fahalalaka ny vakitsika teo tany boky Levitikosy. Fa ny fomba fijery kristianina taha foana Jesosy Kristy ihany. Ny aretina dia fizahan-toetra ataon'Andriamanitra atsika. Avelan'Andriamanitra iseho ny aretina. Ny tanjon'Andriamanitra dia ny tsy hampahory anao akory na hampilofika anao akoritsia. Fa matoa avelan'Andriamanitra iseho dia ny zavatra manahirana saka ary manidy reny. Ny tanjon'Andriamanitra dia zany ny hampioreny be kokoa amin'ny finoana sy amin'ny fahintsina. Etsika loatra ny tantaran'ny Job, etsika mafy ny tantaran'ny Job. Kafy ny vahilatsika eo amin'ny bokin'ny Job. Job toko faharoa. Job toko faharoa. Ny andinin'ny faharoa ka hatramin'ny andininy fahaenina. Job toko faharoa ny andininy fahaenina ka hatramin'ny fahafolo. Dia ho Jehovah tamin'ny Satana, iny eo tananao izy, ny ainy tokana ihany no aza asina. Dia nivoaka Satana avy eo anatrehan'i Jehovah ka nanely vai ratsy an'i Joba hatramin'ny faladiny ka hatrany an-tapondonana. Dia nakatamin'ny volany aorana izy raha nipetraka teo an-davenina ary nivadiny taminy. Mbola mitaminy fahamananao vai ianao, mahafizan'Andriamanitra ianao dia aoko faty. Fa hoy izy taminy tahaka ny teniny anankiray amin'ny vehivavy adala ny teninao, moa ny soa ihany izany ho raisitsika vanin'Andriamanitra fa tsy miratsy koa. Tamin'izany rehetra izany dia tsy nanota tamin'ny olony Job. Ravako marabatoa fantatsika loatra ny amin'ny Job. Anisan'ny lehilahy izay tena mahitsy sy tena marina izany lehilahy zany. Fa tonga amin'ny tenintsika malagasy hoe ny avoavo alandrivotra. Rehefa mitoerana tsara tahaka an'izany ianao dia tsy faly Satana. Tsy faly ny ratsy. Ary dia miteny tamin'Andriamanitra mihitsy ka songe ny taolany sy ny mofony. Izany hoe tao aretina izy dia hitanao fa hivadika aminao. Dia nahazo amin'ny Job ny aretina farak'izay mafy ihany. Azo masaretsara viavy ianao fa misy maratra kely tanao sotsofona asiana alcool vantina maro samihafa. Fa eritrereto nahazo amin'ny Job hatrany tampon-dohany hatrany maladia feno vai. Ary antsika tsara ny vai fa tena faran'izay magnifiry faran'izay marary akoatran'ny mahamenatra moa zany. Fa zany no nahazo amin'ny Job ihany. Tena nangilifiry kanefa tao anatin'izany fangilifiry izany koa nefa no nisezan'Andriamanitra azy. Ka ilay fahitsiny sy ilay fona tao anatiny vao mainka nanela-pilatra tao anatin'izany. Ary Job ihany nataon'Andriamanitra an'izany. Fa Paoly apôstôly koa dia matahaka an'izany. Fa Paoly apôstôly dia naretina manana fatiny tao anatiny aretiny. Ary aretiny io nataon'Andriamanitra ihany koa any fenany fona Paoly apôstôly ampahany azy mba tsy taly eketra amin'ny asa fitonena ny firazantsara. Fiandiavana izao Satana mikely amodika sy anana. Dia zany midika ny aretina faravan'ny fahasalamana ara-tsaina, ara-batana, ary ara-tana. Samy tanjon'ny Satana ny amodika zany. Fa ny an'Andriamanitra kosa dia aretina na faharavana na fisezana maro samihafa io nataon'Andriamanitra iny vao mainka ampamiratra ny mpamompony ampiorina azy tanteraka amin'ny finoana sy ny fahatokinan'Andriamanitra. Dia fantatsika tsara tantarany Job any amin'ny Job toko faharoa amby efapolo any. Fa nampidin'Andriamanitra tamin'ny Job rehefa nahatra tamin'ny finoana izy ny fananany, ny taranany, ny fahasambarany sy ny fianarany
ampiten'andriamanitra tamin'ny Jehova izany iabako manaloha tao izany efa isika rehetra dia samy marary fatadidio fa matoa marary marary sika dia mety fizahatoetra avy amin'andriamanitra koa izany ary ny tanjon'andriamanitra sy ny ampijaly avao fo na ampiatso ny asa fanontonao na ny fiainanao fa ny tanjon'andriamanitra dia akionanao tanteraka amin'ny vonina sy ny vampokena azy inona ny andrianao anatin'izany rehefa tratran'ny fizahatoetra ny aretina dia tena men'andriamanitra fitaovana iantoana fa iresa mivavaka mivavaka isany tsy le mikipy any andria mandalika ihany fa tena tokony faretsy afakan'andriamanitra mihitsy ny fiainanao fa tsarofa miaraka aminao Jesoa miaraka manifiry aminao izy miaraka misety miaraka aminao izy tsy lelona ao anatin'izany aretina izany mivava manakariva ary misany torombavaka ao dia mifanatahantsika amin'ny tompo mba ho vonona isika eo anaminy tsy vitsy natao anatin'ilay aretina maro samihafa mifanesy eny ny mpivavaka fa vita mivavaka alohan'ny atory dia mifanao ivelony fa samy marary izy mivavaka tsy vitsy manoatra an'izany satria tokoa ny aretina tsy misy malala ny ampitso fa rehefa marary ianao tsy fantatro mivelona velona pitso azy mivavaka zay atao ihany dia natao tompo mahanimana ianao ho vonona eo amin'ny tompo andriamanitra ao ianao velona ianao dia vonona eo amin'ny tompo maraina faramaka eo dia tokony vonona eo amin'ny tompo anao isaky ny marary akoatra ny fikolopahana amin'ny fitsabony zany akoatra ny fikolopahana amin'izay tokony atao maro samihafa dia atao vozaka lehibe ny fahamarina amin'ny tenanao iona amin'ny Jesoa fa mety amin'ny alalan'ny aretina no ionanao amin'ny Jesoa ka tena tsara ohatra arary sy tsy niavany fo fijery kristiana tokony vonona ianao ionao tsy hoe isaky ny marary ihany fa indrindra rehefa marary ary tsy vitan'izay mivonona eo amin'ny tompo ihany fa dinihany tenanao tena dinihny tenanao ahoana sy ahoana ny fiainanao ahoana sy ahoana natanterahany asa fanononanao ahoana sy ahoana ny dika manaraika mbola tsy efanao fa ao anatin'ireny rehetra reny dia mijona manaraiva ny famarina sy ny filoha azany fampahezany ko anympino tamiko miolena tsara aza miova miolena tsara ny fona aza miova ny fonona na dia marary azy mora miterena zany tena zay mizany miaza miova ny fonona dia mahafarina tena marary tonga amin'ny fomba fitentsika malagasy zay marary avary dia atao daholo ty rehetrarehetra dia mitena any manao fa lasa manao an'iny lasa manao tsy fao mihitsy any dia mandeha zay miako nanisy avoko anankiray zay marary izy efa marary moa dia avalana ny fitenena dia zao matonga hevitra ny namany any raha tia izy eo tsy trano rehetra sy dia tanana tany amin'ny valan'omby dia alefa ny tany lomainy dia ataovy anaty saka isatony fa sy tany anao dia eny koa dia adala fa tanatona izy fa izany tokoa hoe mazotsika rehefa marary mandeha ny anao manjery mandeha ny radio mitendra koto mitendra so zao koa asa zany atao daholo za tsy mamelaza atao zay lazainy olona fa zany no mahazo atsika fa zao nafatro ny tompo amonana amin'ity lehibe na dia marary any ianao aza miova ny fonona aza mitoatona mitady fahasalamana iveren'andriamanitra ray zanaka hafanay azy tapitipiky am'izao vaniko ny mpartany rehetra zao bizina amresaka fahasalamana zao tena mandeha mihitsy manomona fanafotony any manomona fomba fitsabonina ity olona tsy mpitsabo olona tsy mpahapasy azy dia mafonafotona fanafotony zao ny atao dia atao veny zao io amity ivoty aza mitady fahasalamana miaka iveran'andriamanitra zay ambanan'andriamanitra fatady tsara fa ny tsy fahasalamana sy ny aretina mahazo anao dia nifin'andriamanitra ny fonao iny fa raha miala amin'izay dia lasa ny aretina ndray mivaravarana sokoranao ho any amin'ny fahaverezana ko miorena tsara aza ary saora ny zavatra rehetra ora mitenena an'izany fa rehefa tena marary isika eo mpandriny itsika ino mihitsy ny tena fampiarany tenin'ny paolapôstôly hoe misaora ny zavatra rehetra fa izany fisikapon'andriamanitra ao amin'i Kristy Jesosy ho anay fahakelony fiheverana kristianina momba ny aretina ny aretina dia sekoly ny fanetretena
ny aretina dia sekolony fanetretena. dia afaka manolontony ampahafantaran'Andriamanitra tsy kristianina fa voafetra isika zanak'olombelona, voafetra isika. misy limity ny fahaizantsika, ny fahalalantsika, ny afitsika atao. ny mpisamo fatazana teo hoe dokotera mitsamo fa tsy zao manasika misy fetra ny zavatra rehetrarehetra. tsy azontsika olombelona atao avokoa zavatra rehetra fa ina atao zanak'olombelona. maninana n'Andriamanitra sika amin'izao vanim-potoana zany. Andriamanitra mamorona dia indosika lasa mamorona. namorona olombelona Andriamanitra dia mientola zanak'olombelona mitady amorona olombelona. entola zanak'olombelona tsy mianina amin'izany lasa mikapa zavatra tsy avoa. ary na diso mikapa diso tafahoatra ianao ka maninana Andriamanitra dia tahaka amin'ilay mitidikapa ny babela ireny. ary tonga be Andriamanitra dia tsy maintsy mbola enotana ihany. fa ny anatan'Andriamanitra amintsika ary mitanjon'Andriamanitra amin'ny fisehoan'ireny aretin'ireny amintsika dia ny atonga antsika anetrotena, atonga antsika tsy hebebo, atonga antsika tsy ambo ahavitany zavatra rehetra, fa atonga antsika hiankina amin'Andriamanitra. fa Andriamanitra no nahay antsika, Andriamanitra no namolavola antsika, Andriamanitra ilay ihany no manana ny fentsika tsirairay avy. mila manetrotensika ary mila manaika an'izany. fa tsy faneketsika an'izany no mahatonga antsika ho tratra ny loza sy atana sy ny aretina ihany fa ny zavatra maro samihafa. manao tompontsika moa tsy andeha janoary iny nanao polémique ina ny coronavirus ty nanao ina nanao fikarona mitasy dia misy mitarika tatapa avesany izy tsy voafety sy tralano amin'izany tsika fa aloha manampahaizana amin'izany manao fanadiadiana amin'izany. fa ny azo ambara fotsiny dia zao hoe miazakazaka mienitra olombelona araka ny evantanaka. miazakazaka tsy zamanao zany tsy zao fa tsy mahandroso sika fa mienitra satria ny fiazakazantsika dia fiazakazana manalavitra n'Andriamanitra. fiazakazantsika dia fiazakazana manana tanjona izaozao ka indraindray lasa manakony n'Andriamanitra sy ny soran'Andriamanitra mihitsy any. ny Paoly riana dia isan'izay olona anankiray zay narary ary tanjony lehibe tamin'ny Paoly dia tonga azo hoteny ho feno fanetretena. nekejerentsika manao soratra masika ao amin'ny Korintianina faharoa Korintianina faharoa toko faharoa ambin'ny folo ny andininy fahafito ka hatramin'ny andininy fahafolo. Korintianina faharoa toko faharoa ambin'ny folo ny andininy fahafito ka hatramin'ny andininy fahafolo. ary fanao ireary noho ny abetsaky ny fanambarana Paoly miteny dia nasilatsilo tamin'ny mofo dia niraky Satana meliany fanao ireary izany nangatahaka kelikely tamin'ny tompo mahalany izany antro nefa ho izy tamiko amiko anao ny fahasoava fa ny heritro hitanterahana amin'ny fahalemena. ko maika sika tony ireary amin'ny fahalemena mba hitoerany ny Kristy amiko ko dia finaritra amin'ny fahalemena, amin'ny fampahoriana, amin'ny fahaterena, amin'ny fanenjena, amin'ny fahatrano ho ny amin'ny Kristy fa ny fahalemena no fahatanjahako. azo voasaritsaika tena zany tena Paoly zany lay tsy nambarana Paoly dia aretina zay nahazo azy. fa i Paoly ka dia tena olona taizana aretina, manana aretina tahaka sy tahaka. dia misy fotoana izy tonga malala, misy fotoana izy marary matetika ary izy nateo tsy dia araka ny sary ohatra amin'ny tsara maro samihafa io fa tsy dia olona vaventy loatra izy. tsy mahakelikely ray izay izy dia velo kely izy kelikely vatana izay izy olona taizana aretina Paoly. fa zany aretina zany naveran'Andriamanitra tao aminy zany ary tsy hatramin'ny farany izy aretina nahazo azy azy ilay aretina nahazo azy nahazo azy tsy ireny. Paoly zany olona hitsany zany manam-pahaizana zany tamin'ny fianarana sy ny farany tamin'any zany sokany zany Gamaliel zany izy zay mpampianatra tsy misy toazy tamin'izany fotoana zany. zany Paoly zany dia mana zopely Romana
dia kelikely vatana satria enjana amin'ny fibaitona sy amin'ny fitariana. Zany tsy miankina amin'ny satrotra ny hery, tsy miankina amin'ny tanjaka ivelany ny hery, fa tena miankina amin'ny fahatserovana tena tokoa. Fahatserovana herin'izany miasa patona inona no tena mampahory sy mampandraisana dia izay nataon'Andriamanitra tamin'ny Paoly. Nahatonga ny Paoly apôstôly tena hanetritena ka tsy iankina amin'ny fahalalana izay nananany fa iankina amin'ny herin'Andriamanitra, iankina amin'ny Jesosy Kristy. Ka ilay fahalemena izay nananany dia niaritiny izany. Fa teo koa rehefa nianjena maro samihafa, ireo fahantrano, ireo famantsara izay nananany dia lasa elo azy. Dia izay no ataoko rehefa antaniteny niaretina ve fahavalo sanana. Fa raha ty azon'ny Paoly ty indray zany, soa ihany fanarahana zany Paoly. Ka nahatonga ny filazantsara tonga ty andro sy tonga ty andro saratra. Soa ihany fanarahana Paoly ka tsy nahafahany mirehareha fa tena nahatonga azy tena ka namitatra ny fahatofonay ny fitolonany filazantsara ny Kristy indrindra ho an'ny Jesosy. Niaritiny zany dia tena sekoly ny fanetretena anefen'Andriamanitra sy anefen'Andriamanitra anao mba hanetretena ka tsy iankina amin'izay fahalalana na ny fahananao na ny herinao fa iankina tanteraka an'i Jesosy Kristy. Izay dia tenin'Andriamanitra nomena hoe manatsikeko ana tamin'ity volana janoary teo hoe hitsinjo anao aho ka hanolontsaina mba hatongatsika raiky ny fitsotsovan'Andriamanitra sy ny fiain'Andriamanitra, hatongatsika raiky ny tolontsaina avy amin'Andriamanitra amin'izay rehetra hatretsika nalosika mamosendritsika. Dia izany raha mananotanjon'Andriamanitra ao anatin'ny aretina. Inona ary no lesona antsika amin'izany? Araraoty ny fotoana izay arahintsika andinihana ny fitantan'Andriamanitra ny fiainantsika. Amin'irety koa tsy miatrehitra amin'izay fitahiana tonina men'Andriamanitra azy, fa rehefa marahaka iny ianao dia men'Andriamanitra ny fotoana dinihany fitantan'Andriamanitra ny fiainana. Fa firifiro tsy ary amin'rehefa marahaka amin'ny hoe aretinify fa tena mijaly sy madira mofana ary misy fotoana mihitsy manao tena aloha farany zao fiainana izao be tahaka an'izany. Fa rehefa tena mandinika kosa rehefa nanahoana fitantan'Andriamanitra ny fiainanao, ny amponanao, ny manodidinanao dia tonga miomina mazy amin'ny fahatemanana atsikizao satria omenao hoe le velavitra no ny aretina ny fitahian'Andriamanitra. Dia izany nataon'Andriamanitra tamin'ny mpino rehetra miavaka ny aretina dia fotoana fanararaotana izany mba azahoana manao belamo ny fiainana. Sy rehefa marary dia manao belamo ny fahasalamantsika fa ataovy belamo ny fiainana rehefa marary ao anatiny ny fanotetena. Fa ny faharoa dia zao eto ambavaka ireo asa sy vina dia nankininao tamin'Andriamanitra teo amin'ny fiainana. Manao kantona tamin'ity taona ity dia nanana vintsy etompo zao mba eritreto zao vinavinany menakafo zao mba eritreto mandrety zanako eto amin'ny vary zao mba eritreto hoe fiamonana ty safara misy azy fikamana ity ao anatin'ny aretina dia tena fotoana fanararosona inona le vina, inona le asa mety ambavaka zany, mety ambavaka mba hifanojo amin'ny sitrapon'Andriamanitra amin'ny fiainana sy ny fiainanao zany. Fa izany tena vina mahomby ary izany tena vina mampanoso. Ny aretina dia fanehoanany voninahitra dia ahoana koa zany olona marary be lehibe poka be tsy faneresa lerantrano inona voninahitran'Andriamanitra miseho amin'izany fa tena izany raha firenena kristiana. Ny aretina dia ao anatin'ny singa iray isehon'ny voninahitran'Andriamanitra. Tsy ny aretina no zava-dehibe amin'Andriamanitra ny avana, tsy ny aretina no zava-dehibe amin'izay kristiana, fa ny aretina dia lalana ahitany olombelona mirotoroto amin'ny fiainany ny voninahitran'Andriamanitra. Rehefa mirotoroto sy miazakazaka tonga tsisy fotoana tsy mandiniana ny voninahitran'Andriamanitra. Fa rehefa marary ianao dia inona ny on'Andriamanitra amin'ny voninahiny amin'ny fiainanao. Rehefa marary ny amponanao dia iny isafian'Andriamanitra atsika fa ijery ny voninahitran'Andriamanitra. Fotoana ahitany ny zanak'olombelona ny ampahany amin'ny asan'Andriamanitra ny aretina. Satria ny Andriamanitra mavatsika rehefa ny Andriamanitra mpanasitrana, ny Andriamanitra mavatsika. Ny fanasitranana dia ampahany amin'ny asa izay ataon'Andriamanitra. Misy mpandinika anankiroa eto rehefa izay zaraka aminao ny fomba fijery hoe le mpandinika anankiray hoe amin'ny aretina sy ny fahoriana
vao tena mifantoka amin'Andriamanitra sy ny tenin'ny olona amin'ny aretina sy ny fahoriana mbola azo tanina amin'ny zava-tsara koa vao tena mifantoka amin'Andriamanitra sy ny tenin'ny olona asa raha marina zany na tsy marina fa ohatra tsotra ny ekonom amin'ny fantoka mivavahana an-davanandro isan-kalala ohatra ny ekonom fa mantsy tena lama be fa ny fantoka mivavahana an-davanandro hoe tabataba isan'andro tsy dia misy olona mihetsiketsiky avoaka sy mihetsika fa rehefa le fotoam-pahoriana tom-piangonana reny lanitra mandeha iny tsisy olona mihetsika mitoerana mihitsy rehefa ao anatin'ny fahoriana na ao anatin'ny aretina ny olona dia tena marina tokoa fa tena mifantoka tanteraka amin'Andriamanitra sy ny teniny izy. Misy rehefa mitiditra gany anankiray akanina ny marina zao no lazay raha avy amin'Andriamanitra ny aretina ho izy dia izy koa no manome fanafody. Raha avy amin'Andriamanitra ny aretina dia izy koa no manome fanafody. Dia eo amin'izao manambarana zany tao amin'izao toko fahadimy. Zao toko fahadimy andininy fahavalon'ny folo. Zao voalaza manao hoe manorotoro izy Andriamanitra io amin'ny tanany ihany no manasitra. Manorotoro izy ary ny tanany ihany no manasitra. Iray amin'ireo asa-pamonjen'Andriamanitra ry any taon'i Jesosy Kristy ny fanasitrana. Iray amin'ireo asa-pamonjena zany tena Andriamanitra tena manasitrana amin'ny fomban'Andriamanitra no manasitrana. Ny Baiboly ray manontolo dia manambara an'izany amin'ny testamenta taloha dia tsika tsara ny fanasan'Andriamanitra ny Miriam, fanasan'Andriamanitra ny mpanjaka, Ezekia, ry Jeroboam, reny dia tsy tanan'Andriamanitra aty amin'ny testamenta vaovao fantatsika tsara ny fanasana nataon'i Jesosy ao Marka toko fahavalo sy toko fahafolo misy ireo jamba ary pentekopatsika ihany koa misy ireo jamba misy ireo boka izay nositraniny Jesosy ny boka pentekopatsika io zany boka toko fahafito ambin'ny folo ny parasisa ihany koa any amin'ny toko fahasivy ireny mitaretreny dia asa mahagaga nataon'Andriamanitra taon'i Jesosy Kristy mifamatotra indrindra ny fanasitranana ny avana sy ny fibebahana. Le aretina zany ny fanehoana ny voninahitran'Andriamanitra dia mampifamatotra ny fibebahana sy ny fanasitranana. Raha ny ala tany amin'ilay aretina roa zany matandrosika tonga tany amin'ilay fizaham-toetritsika tany amin'ilay sekoly ny faneketentsika dia tonga ty amin'ny hoe aretina fanomezam-boninahitran'Andriamanitra ka mifanatoka ao anatin'izany ilay fanasitranan'Andriamanitra sy ny fibebahantsika olombelona. Zao le avaran'olotsika na mafy fiarany aretina mianjady amiko sy mianjady amin'ny ampona mianjady aminao sy ny amponanao dia zao mitady fa marina foana ny tenin'Andriamanitra amin'ny Isaia telo amby dimampolo mitondra ny aretintsika tokoa Jesosy ny diakapoka taminy no manasitrana antsika. Isaia telo amby dimampolo ny andininy fahaefatra sy ny fahaty. Na inona aretina mahazo anao na inona fangifinao indrindra amin'ny fitsaboana marary amin'ny tokantrano sy amin'ny mpiarabelona aminao io fikarakarana ny salama an-tranonao io tadio fa eo aninanao Jesosy ary Jesosy dia mitondra ny aretinao arakarofonao izy ary zay diakapoka io raha tonga ny Jesosy dia izany no manasitrana antsika. Mila miorona amin'ny fonontsika mila tonga amin'ny fibebahana isika tsy hoe tonga amin'ny tenin'ny abatsika zay hoe sa tena nota toko zao aretina rehetrarehetra zao tsy dia voatelo zany fa matoa misy ny aretina misy ny fahasairana misy ny zavatra ratsy dia ao amin'ny fahotana ka mila mibebaka tsika zanak'olombelona tsy olona tokiany no nataonao na no nataontsika fa mibebaka sika ho an'ny hafa indrindrindrindra zava-dehibe ny hafa fa ny Andriamanitra bavahantsika dia Andriamanitra mpanasitra izy ary rehefa fanambara teo teo dia izy reny ihany no tena mpanasitra ny hafa dia ny ampahany vatanao ihany no sitrany fa ny Andriamanitra kosa vatana fanahy saina dia samy sitran'Andriamanitra avokoa. Nenge tsy mijery ny filazantsara ka Marka toko fahasivy Marka toko fahasivy ny andininy fahatelo amby roapolo ka hatramin'ny afaka amby roapolo. Marka toko fahasivy manomboka eo efatra ambin'ny folo dia azo tsika bakelo rehefa ny trano fa
telo katrafitambokolyany samanao fa ho Jesosy taminy hainao hoe ny zavatra rehetra dia hainy mino ary miaraka tamin'izay dia niantso ny ela zazalahy ka manao hoe mino vonjeo ho afaka mitsifonoko ary notany Jesosy fa miazakazaka nanatona ny vahoaka manatona azy ny vahoaka dia niteny mafy ny fanahy maloto izy ka nao tamin'ny fananora sy mareniny izao manidy anao mivoamy kaza miditra ao anatin'ny soa ary rehefa manamana izy sady mampifanimisitrana mafy ilay zazalahy dia mivoaka taminy ary efa toniny maty ka dia nataony maro eo maty fa Jesosy namay ny tanany ka nanarina azy dia nitsangana izy anisan'ny ray anao asa famonjeny Kristy aby ny farasitrana nisy zazalambona sy marenina tandreny zay nentina teo amin'ny Jesosy fa iny mahatonga azy mbona sy marenina dia ambarany ray aman-dreniny fa nisy zavatra hafahafa zay nahazo amin'ity zazy ty nentina teo amin'ny Jesosy zany rehefa nambarany Jesosy taminy fa ny zavatra rehetra dia hainy mino rehefa nambarany Jesosy taminy fa ny zavatra rehetra mitraka dia nenona ny voninahitra Andriamanitra dia olona ity zazalahy ty mino aho vonjeo amin'ny sifonoko aho rehefa rehefa zany dia niteny tamin'ilay zazalahy Jesosy ka niala taminy fanahaloto niala taminy mahamoana azy afaka niteny izy ary afaka lety zazy ty ino miavana tena mbarantsika Jesosy rehefa manasitrana tsy ny vatanao ihany misitranin' Jesosy rehefa manasitrana tsy ianao ihany misitranin' Jesosy fa manodinanao misitranin' Jesosy ny sainao misitranin' Jesosy veke marao saina zao vokatry ny aretany vatana fa ny fanahinao misitranin' Jesosy rehetra mamifinono ty raina zazalahy ty ary ny fanamaloto nasonona tamin'ity zazalahy ty ny mpitsabo hafa ny ambadibadika any ny mpamany samboka ny ambadibadika any ny olona maodokam-bato makatỳ makanesa ty aminay dia mositrany ianao ny ampahany any hafa mositrany reny olona ireny mety ny vatanao ihany misitrany mety ny sainao ihany misitrany fa ny fanahy ianao dia iverenao dia inona hoe ilaina fahasifana no mpiafa raha ho very ny fanahy ianao ka tsy anovanytena marak'izay iny ny ilaina fahasifana raha to tsy eo anam'n Jesosy any paradisy ianao zay no nambarany soratra masina hoe miara-miasa ny zavatra asozetian'Andriamanitra ka namarary ianao miara-miasa ary akazahoan'ny fiainana manak'izay ko efa miorona amin'ny vonanao satria mitompo Andriamanitra ianao tsy voatery manakariva izy anasitrana ny vatanao anasitrana ny sainao fa ny tanjon'Andriamanitra ary zany nandahan'i Jesosy Kristy dia ny amonjeny izy zao tontolo zao ka tonga asa toanao antompo ny fiainana manak'izay manasitrana ny tompo fa tsy nolaitrehetra atao amin'ny tompoko dia misy faminy avao ny fanasitrana ny Jesosy sy tahaka ny interrupteur que piena dia rehetra jiro piena dia matin'ny jiro fa tompo mariky sy tompony fahefana ny tompo amin'ny asa fanasitrana zay tanterana fa izy ny manala ny maso ary izy ny manala ny mahatsara fa ny zava-dehibe tokony fatatsiteravana zao hoe Andriamanitra tahasitrana Andriamanitra babahantsika Andriamanitra fitiavana izy Andriamanitra mpamindra fo ary ny tanjon'Andriamanitra dia ny ampitono ny fanaitaina sy ny rofo ka mivana ny fiainana manak'izay zany ny tanjon'Andriamanitra feno zany rehetra zany kalaveny zany dia zao hoe na mamely filana ny aretina aza milofo famotraka tsy eren Jesosy Kristy jereo ny voninahitran'Andriamanitra zay asariny ianao asariny fiangonana sy asariny etsika rehetra ny faharoa dia zao rehetra misy hevitra ao zay tokony ho alavirinao ary tokony ho alaviritsika misy fiheveran'iso hoe mpanao voalohany dia zao hoe tsy mety trarotry ny aretina ny kristianina vototonono any misy fiheveran'iso fa kristianina vototonono zany a tsy mila masika zany tsy mila nininy zany tonga dia manina lehile ho azy zany tsy tratry ny aretina fa azokevitra zany avao tena izy zany dekevaka izy kiavakony Filipianina fa Filipianina faharoa ka ny andimy ny fahadimy amby roapolo sy ny manaraka nefa mihevitra ao fa tokony ampandehanako ankatỳ aminareo Epafrodito raha lavitra sady mpiray asa no miaramila namako
ary ianareo sy mparopa amin'me zay ndraiky fa manana rehetra izy ka difotra alahelo satria efa renareo fanaraha izy eny fanaraha satria maty tokoa izy nefa andriamanitra namindra volotany ary tsy taminy any fa taminy tokoa fandrahoana alahelo mifanotona aho koa nazoto koa agnelaka azy aho mba hifalinareo rehefa hitanareo na izy ary mba ho afaka amin'ny alahelo koa aho ko raisoako tokoa izy amin'ny fifaliana indrindra ary mivoninahitra zany olona tahaka zany fa saika maty izy no ny asan'i Kristy sady no ny ainy tsy ho zavatra mba hanefy zay tsy vitanareo tamin'ny famotonana zany toka zany Epafrodito zany anisan'ny tena mpampon'Andriamanitra nafanafo zany nanao asa lehibe zany tena olo ny foromo zany ambana lavitra izy ary saika maty izy dia tsy mahandro zany filazana za olona paster za mopera za mpiandry za zao za tsy mety maraha zany fa za manana Jesosy manana Jesosy fa tsarovitra fa misy mipindra takana zay naraha satria nyaretina tsy voatery reny midika tsy finoana kosa fa ny hevitra faharoa zay tonao lavendraky le zao ny fanamana ny fanasitrana avy amin'ny fibebahana sy ny finoana izy koa ny hevitra faharoa azy zany fibebahana sy finoana tsy manasitrana mihitsy zany fa tsy maintsy mihinana zao ihany koa zay na voasitrana fa zay tsy anao amin'ny asan'ny apôstôly toko fahavalom-roapolo asan'ny apôstôly toko fahavalom-roapolo lavalava rehefa mampampianana ny famarana eo sy tamantsy asan'ny apôstôly toko fahavalom-roapolo ka ny andemin'ny fahatelo ka hatramin'ny fahaenina dia namonika tay hazo izy iray trotrony Paolo ka nanoaka izany teo amin'ny afo ary misy mianarana mivoaka avy amin'ny afo ka mitraikitra tamin'ny tanana ary raha hitany tokotany ny biby dia niraikitra tamin'ny tanana dia niresaky leo izy mpamonolona tokoa lehilahy ka na dia voavonjy tamin'ny ranomasina azy izy dia tsy avelany totonaina ho vinony fa nakifo mpolo amin'ny afo ilay biby ka tsy nisy nanino izy na dia kely akory azy ary olona kosa nanompo azy nanampo azy vonto ka ikarako faty fa rehefa niandely izy ka nahita fa tsy nisy nainona nanjoan'ny Paolo dia nivoasaina izy ka nanao hoe Andriamanitra Paoly apôstôly avy navotan'Andriamanitra tamin'ny lozan-dranomasina fomba tratra lozan-dranomasina koa Paoly vakisana dia tonga tena tanety izy dia ny olona vakisana tonga tena tanety takan'ilay olona avy tany sonerano volo reny dia anaovana afo roa takeo dia natao mafanafana tsara izy dia iny natao nafanafana tsara iny Paoly dia nipitiany mianarana tamin'ny kitay izy dia itsika tsara nikaikasa mianarana rehefa nanila any amin'ny faritra nisy Paoly apôstôly fa tsy mamela mahazo mihitsy fa na ianao tonga dia maty eo na ianao faraparatsy mitorana tsy mahatsara tena ao anatin'ny efatra ambiroapolo dia samy any daholo ny olona rehetrarehetra tratra zany Paoly fa dia mba afaka ihany izy kanefa dia mety misy ratsy nataony olona mihitsy ka mba matona dia afaka tamin'ny lozan-dranomasina ihany izy dia fatiny nikaikitra bibilava fa tsy zany mitravitravitrana fa tsy nanonona tsy nanety Paoly fa salama somatsara izy noho ny voninahitran'Andriamanitra sy ny fitahin'Andriamanitra misy hevitra koa eo zany mana zay tsy azo fianarana nay dia zao hoe ny olona biby dia tsy mety marary fa ny faharoa tsy manasitra'Andriamanitra amin'ny alalany fibebahana sy ny finoana fa tena zava-dehibe amin'Andriamanitra ihany ny finoana zay nananao zava-dehibe amin'Andriamanitra ianao mety tsy fahatenahana ka miverina amin'ny fahetin'Andriamanitra anasitra manao zany fa manaraka izay tokoa dia zao efa nambara teo fa Andriamanitra ibery ny tena mpanasitrana sy ny marary rehetra rehefa nosotanin'Andriamanitra arabatana fa ny tanjon'Andriamanitra dia ny fahasalamana ny fanahinao androanao ny fiainana manak'izay zany no tena tanjon'Andriamanitra fa nositranin'Andriamanitra ny vatana sy ny saina miaraka ny fanahy alleluia fa natsitranin'Andriamanitra zany rehetra maro mpino ny voninahitran'Andriamanitra ihany zava-dehibe anaka androany ny fiainana manak'izay farana riavana dia zao tady avy Jesosy amato sy mpamonjy azy tady avy Jesosy ilay mpanarahana ho an'ny fiainana manak'izay fa aza mitady an'i Jesosy tsara ka rehefa manana aretina ela vao mankany an'i Jesosy aza mitady an'i Jesosy traiteur
ka rehefa anao ihany vao manatona an'i Jesosy aza mitady an'i Jesosy mahazisiaina ka rehefa mitady fahavagana somary fanenana vao mitady an'i Jesosy fa manatona an'i Jesosy fa mpamonjy ny fiainanao izy agnano ny fiainanao andrakizay ary nde izaho sialao na dia manana marary azy na dia marary azy ndizy tenenina amin'ny salama dia ny salama fatelo mizato indreny voalohany ka hatramin'ny fahatelo manao hoe saoran'i Jehovah fanahitry ary zay rehefa anaty misaora ianarany masina misaoran'i Jehovah fanahitry ary aza misy adonoan'ny fitahiny rehetra zay mamela iko rehetra zay manasitrana ny aretiko rehetra an'Andriamanitra ny voninahitra fa mifanahitra fomba maraka rehetra ka namarary na ory ianao namarary eo amin'ny manakarinany ny fiadan'Andriamanitra. Amen. Lavalava ihany ianao izay fampianarana izay raha manana fanontania ianao dia atao taratasy rehetrao fandarana fahovaleko amin'ny ho an'Andriamanitra ny voninahitra fa mifanahy masina kosa ho amintsika rehetra mety ny voninahitra indrindra fa mirasoan'ny salama rehetra atao fiangonana sy any tokantrano rehetra. Misaotra anao indrindra izahay Tompo Andriamanitra iray ny amin'ny fampianarana izay nampaingetahitanay tokoa amin'izao vanim-potoana iainana izao satria dia maro aminay tokoa ny mametra fanontaniana hoe ahoana marina ny zavatra mitranga eto amin'ity fiainana ity fa miseho avokoa ireo karazana loza maro samihafa. Dia misaotra anao fa namaly ny fanontaniana ty an-tsainay tsirairay avy ianao ka nampahafantatra anay fa ny aretina tokoa dia loza amin'ny tany dia nitaonanay ianao tao anatin'izany mba hamantaranay ny aretina ka niraisanay andraikitra manoloana izany fa indrindra mba hifampahirezanay sy hifampavavanay mandrakariva satria ny vavaky ny marina dia maheno indrindra ho ny ambaran'ny soratra masina. Nampafantatra ny ihany koa ianao fa ny aretina kay dia avelanao mosanga eo amin'ny fiainanay mba hizahana toetranay mba hatonganay hanana fanetretena eo amin'ny fiainana ary indrindra mba hanehoana ny voninahitra ao Andriamanitra mandrakariva ny amin'izay rehetra miseho eo amin'ny fiainanay kristiana. Misaotra anao tompony amin'izany rehetra izany. Misaotra anao ny amin'ny zavatra mampaingetahitanay izay novalianao tamin'ity androany ity. Dia ianao Andriamanitra tokoa anie no mampiolona mahafonofononay ka tsy hahatonganay hitady vahaolana etsiro fa ianao Jesosy rery ihany no vahaolana. Ianao Jesosy rery ihany no marana sy fiainana ahafahanana. Dia ataovy mifikitra aminao izahay, ataovy matoky anao izahay ary ataovy mahatsiaro mandrakariva izahay fa tsy aretina no amin'ny zavatra rehetra miseho amin'ny fiainanay fa ny anehoana fa Andriamanitra mahay sy maheva ny zavatra rehetra ny Andriamanitra hivavahana. Dia tena izy mandrakariva ty anatinay tsirairay avy toa izany fampianarana izany mba tsy hahatonganay ho tahaka ny sasany izay tsy mivavaka ihany ka mitovy ny fitondrana ny olana sy ny aretina eo amin'ny fiainana fa mba tena hiavaka tokoa izahay amin'ny maha kristiananay ka misaotra anao Andriamanitra ny amin'ny zavatra rehetra fa miara-miasa kely ahasoa izay tiana. Dia mivavaka izay ankehitriny ho an'ny iray aman-dreny tanjona mianakavo izay natokanao hitondra izao fiangonana malalana izao. Ampahery azy ireo mandrakariva ianao amin'ireo aty tsy andraikitra maro sy masina izay nakininao sy nametraka ao tamina ary amin'ny heri-tanjaka fahasalamanao azy ireo ary indrindra omba azy ireo amin'ny asa izay tanterahana mba ho soa tenanao Andriamanitra tokoa mampahery ny vahoakanao amin'izao vanim-potoana sarotra izay iainana izao. Mivavaka ho amin'ny fiangonana ihany koa ny tsirairay avy ampaherezinao tokoa ary ianao Andriamanitra miasa sy any amin'ny voninahitra ao mba hahatsapana ny tsirairay avy fa tsy mitovokay ny manompo anao sy ny tsy manompo anao. Mivavaka ho amin'ny fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara
tsy miarina aminao ireo vina izay apetraka amin'ny fiangonana dia ny amin'ny fanaparitana ny filazantsara mba hanovana tantara ka amin'izao valanaretina sy loza maro samihafa miseho eto amin'ny firenena izao no tena ilana izany filazantsara izany koa mba hanovana tantaram-piainany tsirairay avy hitodika aminao Andriamanitra ilay mahay sy mahefa ny zavatra rehetra mivavaka ho an'ny firenenay izay tsy miafina aminao ny zava-misy mitrana ianao Andriamanitra no ampitodika ny tsirairay avy mba hiverina aminao ilay any mahefa ny zavatra rehetra indrindra tsy misy azo hipiana sy hianterana tompo afa-tsy eo aminao irery ihany dia mba hitodika aminao amin'izay vahoaka malagasy ka ahatsiaro mandrakariva fa Andriamanitra mahay ny zavatra rehetra ny Andriamanitra ivavanay dia alahady manokana ity alahady ity hitondranam-bavaka ny mahaloditra dia mivavaka aho azy ireo tokotompo ianao Andriamanitra no ampahery sy ampitraka azy ireo ary amfikitra mafimafy kokoa ny finoany aminao Andriamanitra ny aretina izay miseho amin'ny fiainana mba hatsapano fa Andriamanitra mitsinjo azy ianao ary tsy misy tsy hainao atao ny zavatra rehetra eo amin'ny fiainana dia tsy izy ireo ihany koa eto fa maro ireo aretina aty anatinay tsirairay avy izay indraindray aza tsy hikenay fa olona manana aretina tokoa izay ataovy mahatsiaro izany izay ka hitodika sy hifikitra aminao Andriamanitra ilay tompo ny zavatra rehetra maro be tompo ny zavatra tiany aretina mbavaka eo anatrehanao tsy takatra ny sainay akory aza izay angatanay fa mahatoky izay fa mahay mamiotra moa izay angatanay ianao ary fantatray fa na dia tsy miloaka akory aza ny vavanay dia efa mihevitra mandrakariva mihevitra isanandro izay mahasoso mahatsaranay ianao dia tanterao izany araka ny ampiny fahasoavanao sy araka ny mpinindravonao fa sitrakay mampimbona mivavakay amin'ilay fanampy ianarano anay manao ilainay ao izay naratra mba masina ny ianarana tonga ny fanjakanao atao any sitraponao ety an-tany ny naratra meo any amin'ny anarasa hazavonay ary mamelana kay tahaka ny amelana izay mevitra taminay ary azo mitondra ny ao amin'ny fahapakanana fa manafana atratsy manao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra samapakizay Rasanao ny ala manasotro izay tonta ny ala matompo izay somanao hoe ary Andriamanitra ny fahasoavana rehetra izay efa niantso anareo amin'ny voninahiny manakizao ny Kristy rehefa nianatra fahoriana vetivitynareo dia izy matanteraka sy ampiorina ary ampitoetranareo ho azy ny fanjakana mandrakizay mandrakizay Andriamanitra ileriariny ny voninahitra amin'ny maratray sy ny zanaka ary